dia asaintsika ihany koa ny ministra teo aloha Alain Ndremiseza ny lehibean'ny faritra loatra Mangoro raha mandeha manana Richard dia izy koa fitendran-jareo masahotoerana atsotsika raha mahenanay ao velany ao ny ministra teo aloha Alain Ndremiseza dia asaina ampanajana mba hiditra eto eny ary asaintsika ampanajana izy zany hiditra eto amin'izao maraizao mialatsiny fa mikorotana satria direct manko ty zavatra ty fa angamba micomprendre asaintsika le tokantrano any rehefa tonga ministra Alain Ndremiseza fitendran-jareo tonga dia ampididitsika fa mihetsika fitenena avy hatrany ny ministra teo aloha tale général Niomert izy ankehitriny Andriamatoa Augustin Andriamananoro raha nisy olona teo koa tamin'ny crise fitendran-jareo fena dia teo matetika mihitsy ny ministre Augustin Andriamananoro ary asa raha fantatrao fa nomena karazana surnom kely affectif zay na hoe gugus tamin'izany fotoana zany miarabanao tonga tamin'ny fandarana anao fitenena dia misaotrana anaiky mifanasanay ihany voaloha teny dia miaraba ny Radio Viva sy ny fiandarana anao fitenenana tratr'izao vanim-potoana manantantara izao dia ny fantratrarana ty tsingeritaona faharoa ity fanomboka raha izany dia miaraba ny mpiano ajaina ihany koa izay mpanaraka tsy tapaka ity fandarana ity marobe izy ireo ary indrindrandrindra dia tsy misy tokoa zao fandarana izao raha tsy teo ianareo zay angatana rana sy vinahitana ianareo menada eo koa talero lumière sy hafa ohatrany tazako teo izy dia soavandriamarotafika sy ireo technician zay nifandrimbona tokoa lazaina fa ty anao fitenenana ty dia endrika azo tsapahitana ny fisina tsy ny hoe démocratie sy ny tontolo ny famosahakevitra araky pahalalahana zany teto Madagasikara na teny andalana aza ny tenanay dia efa nahilo ny famosavanakevitra zay nataony tsirairay ihany koa zay nilolanana teto midika izany fa ity fandarantsika ity dia tsy manana ataoko hoe toerana fidina na sokajin'olona safidianina fa dia misokatra ho any daholo be satria ny mampiavaka ilay fandarana dia ireo vahoaka isa-tokantrano manana ny hotenenina manana anjara hevitra manana etaeta ary misy moa dia manana tsikera ihany koa dia misokatra ho anazy ny fitenenana anao tokoa ny fitenenana ka dia tratro zany vanim-potoana manantantara izany sika satria avy rososina moa ankehitriny ny fifalitsika satria eo ny fahadimampolo taona fahaleovantena eo ny fahavitan'ny fifidianana zay eto ihany koa tale amin'ny fampiazakevitra niaraka tamin'ny tenanay fa tongava ny république faefatra rososina ary rotaona ihany koa zany fandarana zany ka dia ho fitenenana hoe toy ny faly tantely manatody amin'ny fary ony tafaray samy mamy ay eny ary mankasitraka Andriamatoa Alain Ndremiseza ministra teo aloha ihany koa ministre Njono asa raha afaka mena ministre Njono zao izy efa mpanao politika eny mpanao politika foana izy hatramin'izay kambana ao anatin'ny flankevitra ambony ny tetezamena miarabanao aloha tonga eto amin'ny Viva Radio dia mankasitraka fa anisan'izay antonana sananao Andriamatoa ministra tamin'ny fotoanandrony dia tena nahazo fanakianana mivaivay tato anatin'ity fandaran'ity mihitsy zany Andriamatoa Alain Ndremiseza zany fa nafinaritra anay aminy dia nanaiky nasaina teto izy rehefa nasainy fandarana anao fitenenana tato amin'ity fandaran'ity zany angamba mety hoe endriky ny démocratie araky ny tena tokony ho izy Andriamatoa ministra verike tsy adiso anay miantso anao hoe ministra ameko anao fitenenana zany satria rotaony ty fandaran'ity dia mba afaka mitena zay vetsivetsiponao ianao zao misaotra betsaka lalakina mifampiantso amin'ny anarany moa satria tsy hoe nisy ty émission ty na fandaran'ity zay vao mifankalaly tsy efa mifankalaly tsika zany tsy manakana ny hoe tsy tokony tsisy tsikerana tsy tokony fanakina fa mahatsara ny fanakianany mariny zany ny anarako angamba ny isan'ny voatonana be indrindra tatao anatin'ity fandaran'ity raha isaina fidèle manko mahafantaranao tsara dia tsara mihitsy satria efa niarananao gazety zay tena koa dia mpanao gazety mbola namorona gazety ihany koa azy mbola mandeha amin'izao fotoana izao fa niarany azy zahay fata tsara le raha ny fanaovana gazety fa ny toe-javatra eo amin'ny firenena ohatran'ireny zava-dehibe ka hoy zany hoe nitsikera tokony tsikera afaka mitsikera taolona rehetrarehetra fa tokony afaka mamaly daholo koa ny rehetra ary eo anatin'ny fehezan-dalàna no naovana an'izay zavatra ny zava-dehibe ny tiako tenenina amin'izany hoe tsy maintsy miasa mpanao gazety mipetraka ao anatin'ny fifanajana fa ny fitiavan-tanindrazana
ny fiarovana koa ny olona tokony aovanao satria raha ny fandarana ity zao amiko dia fandarana politika zany hoe manana foto-kevitra tsy tokony afeniny zany manana foto-kevitra politika manana ny anjara-toerany eo amin'ny raha politika ary tsara zany satria raha ohatra ka hanao publicité fotsiny no ataon'ny radio sy ny télévision dia antra foana ny toekaren'ny toetsainan'le malagasy sy ny ataontsika hoe ny arkarena culturale zany ngamba ny itenenako azy amin'ny fomba tsotsotra ka hoy zay hoe bon anniversaire aloha zany ho anareo menatasi ny émission mitovitsika fa samy sagittaire samy sagittaire tsika fa anniversaire koa amin'ny zoma dia mbola misy olona hafa koa tohatra zay koa ny anniversaire quatrième république koa ohatry zay koa ny anniversaire dia bon anniversaire tsika menakavo zay ngamba ny anomboako azy aloha inona re mba mety ho fanirina andreo matoaly andreo misisa mikasika ty fandarana no fitenena ty engany mba tsy voatonona tsony naraka engany mba voatonotona fa ny engany mba tsy isy tsony inona mety hoe mba fanirinao iveriko fa hoe hoanay hoanay manao politique satria zay manao politique za tsy dia tia miteny loatra hoe technicien na dia hoe rehefa fampitera diplôme eto anisamy manana daholo fa le hoe technicien mantsy ohatrany mame olona zany rehefa mafanafana ny zavatra tsy hita fa rehefa ho avy amin'izay ny fotoana dia zay technicien zay le mahay an'izao samy fampijereto zao za zao ministre ato fantatro ministre ny communication tamin'ny any télécommunication amin'ny any fotoana manao politique izy fa technicien izy amin'ny matona atao amin'izany ohatran'izany keo mitenanay tiako tenenina amin'izany hoe rehefa resaka politique dia resaka politique tsy tokony afenina rehefa resaka technique dia resaka technique fa tsy maintsy mazava hoe resaka fanatsarana ny firenena no zavatra tetavina ka ny azo ny tena faniriko hoe dia ataon'ity émission ty ambony zavatra ny firenena alohan'ny olona raha ao zay ka amin'ny famino everiko fa anisan'ireo le fandarana tena hitondra zavatra ho an'ny firenena ty fandarana tsy tia fa mihevitra fa efa tokony ho tono le raram-pirenena amin'izao fotoana zao tono azy satria efa mandeha makany amin'ny tiavanareo azy fa tokony andehany amin'ny tiavantsika azy amin'izay tiako tenenina amin'izany hoe atsaraina amboarina mba ho le filoham-pirenena ho lany eo tsy mba filoham-pirenena ny vivavy fotsiny na filoham-pirenena ny ministre fotsiny na anay CST fotsiny fa filoham-pirenena ny malagasy ray manontolo zany hoe légitime izy aloha zany légal koa izy ary reconnu zay kely zay zany amiko zao nitanjona tokony dia davina ato anatin'ny émission ohatranytony hoe ahoana no atonga le filoham-pirenena ny akoatran'izay ny etsolany ministre tsy nametraka olana teo ny député tsy nametraka olana teo ny sénateur tsy nametraka ny olana dia ray ihany le filoham-pirenena ka zay filoham-pirenena lany io tokony tsika mianakavy miara manaiky fa io ny lany io zany nikeny vahoaka io koa ny ara-dalàna fa tsisy alatra tao ary ny fahatelo manaiky ny any amin'ny firenena kafany avelany rehetra hoe io ny filohan'ny malagasy raha vitatsika izay tanjona zay everiko fa ny tena navita asina hoe nandritran'izay rotaon'izay miampy kely an'izay le totoyany eo zany avitanan'izay aloha zany dia mbola tsy maintsy miasa mafy nareo ary ny aty anay kaingany ka tsy le filoham-pirenena ho avy eo ka le filoham-pirenena anidry indray ny radio vivana ny émission anareo raha izay no atao eto amin'ity firenena ity fandimidimby anao an'izany mazava ho azy fa mikitringa mafy le démocratie atsika zay mankasitraka andrematoany andre miseza andremato lehibe any faritra loatra mangony indray no ametsika fitenena manaraka ny docteur Richard Ramandiamana namany fandarana anao fitenena ihany koa izy efa ela ny faneraserana taminy mba anisan'izay voatontona matetika ihany koa rehefa miresaka na ndrarahany any Ambatondrazaka any ndrarahany vary ndrarahany areny 44 io izy io zao eto anoloantsika dia ametsika azy avy hatrany fitenena miarabanao dia mankasitraka nanaiky ny fanasana dia faly miarahaba atsika rehetra lekafatsika ato anatin'ny mpitantana ny fandaharana inareo menada ny technicienne ary ny vahoaka mpanaraka ny fandaharana indrindra fa reo mpandray anjara matetika amin'ny telefona na ny eto tanàna ny alavitra indrindra dia arabaina tratrin'izao tsingeritaona zao zany dia maneho ny fisaorana sy ny fankasitrahana anareo nanasanay tonga eto amin'ity toerana ity fa dia voninahitra lehibe ho anay zany rehefa tonga eto moa dia mandray fitenenana kely satria efa nomenareo fitenenana ka dia izay hoe ity firenena ity zany iombonana efa betsaka ny zavatra lasa ary ny ankehitriny koa tsy maintsy vanjinina no avy tsy maintsy mbola ho avy ary dia anjarantsika daholo zany rehetra zany fa
manakado kely mba atolotra zany tenako ho anareo ato anatin'ity fikarakaranyty fandaharana ty dia za hoe ity fandaharana ty zany dia nahitana taratra ary ahitana taratra ny tena fahalalana miteny amin'ity vaninandro misy antsika ity raha tamin'ny vaninandro taloha zany MBS zany tsaroantsika tsara fa izy menakavy ihany mahazo miteny tao ary manasoasy manatsara milaza ny mandokandoka ny fitondrana foana fa ity fandaharana ty kosa dia mahazo maneny heviny any alany sofindavitra avy ny olona rehetra afaka miteny ary indrindra koa ianareo ato dia tsy hoe midokadoka ny fitondrana fotsy fa ianareo azany tena manakina ny fitondrana manitsy indraindray zavatra tsy mety sy ny tokony sosikevitra tokony mena hoe mo voalaza hoe voatontonona ny ministra maromaro tamin'izany dia mahafinaritra zany ary dia izay ny ilaina tsy mijery ny ta hoe ary ny antavana mijery lamba vaky fa dia mahafinaritra ny cadeau meko zany dia tsodrano anareo inganie ny fandaharana dia hotratry ny ela indrindra ary alalaka hatrany ny fitenenana ary modely amin'ny fahalalana amin'ny teny ianareo koa moa dia hotojony mahasoa sendrany mahatsara raha ianatsimo sendrany mahatretrika anavaratra azony ilaina entsinanana tojo zay irina ary ekandrefana ho sendrany mananjara ijanona eo amin'ny toerana misy ianareo dia hotretriky ny fahasambarana ary antrano anisa vola atokotany moderain'ny vahoaka eo amin'ny voninahitra sy ny fahasalamana trano ary manarak'izay dia raharotiko ho an'Andriamatofo zay niezaka mafy ary mihezaka mafy anavitra nyity Madagasikara ity dia izao ingenizy tsy ho dispenina an-tagnana tsy ho filatana manondro ho ambininy amin'izay rehetra taony ary olohan'ny fatsorambony ireny olona trany fa tsy nery olona ary dia hitondra nyity Madagasikara ity amin'ny fiovana tanteraka amin'ny hoavy rehetra ameko ihany koa ny afatra ho an'ny ireo namana mpiara-mitolona sy mpiara-mikatroka anatafita nyity firenena ity eo za hoe samina hery fa dia taky ny herintsika sy ny fombonantsika sy ny firaisantsika hevitra sy firaisantsika hery ity firenena ity fa rehefa mitambatra isika miray hery manohana trany an'Andriamatofo dia ahafinaritra ny hoavin'ity firenena ity ingany tsisy anao valalakarona afampitsipaka samy an-trano tsisy tsy valankofefo na hitsangaka hidiny fa dia samy mitovy ny fijery ary tokana ny tanjona dia hotafita ny Madagasikaratsika afatra ho an'ny mpanohitra dia sambatra nareo mpanohitra fa izao vaninandro zao ny iainanareo fa raha izay tamin'ny nanohitra anareo tsy mba natsapa fahasambarana tsy mba natsapa fa enjikenzika sy tampombava sy gadragadra sy tsy haiko tsony sasany ary sitrika mihitsy ny kely sandry sy ny natahotra fa dia marony tamin'izany moa dia natsona hoe victime ny sasany dia tsy nananarana le tapany faharoa dia nampiana an'le vic anisany zay tamin'izany ka dia tsy azo atao mihitsy ny manakina fitondrana zany tamin'izany fa dia sarotra fa ankehitriny malala ka ilaina ny mpanohitra ilaina nareo mpanohitra reto avy ny afatra omena nareo mpanohitra ilana nareo ilaina nareo raha ampianatra raha anitsy raha anefy raha an'olo-kevitra ary raha an'olo-lalana zay ny ilaina amin'ny fitiavan-tanindrazana ankoatr'izay ny fanakoritanana ny famonoana tsy ilana ny mpanohitra zany zany hoe ny demokrasia dia mitaky an'ireo zavatra voalaza reo raha ohatra ka tena titanindrazana isika fa raha ny amono kosa ny anakorotana kosa aleo tsy misy mpanohitra raha izay fa ny vaninandro maha demokraty atsika firenena demokratika atsika dia mila mpanohitra ka ilaina amin'ireo anton-javatra reo ka meteza hitoetra amin'ireo ho mpampianatra ho mpanolo-tsaina ho mpanitsy ho mpanoro lalana ary ho namana mihitsy aza anavitra nyity firenentsika ity farany dia farany nefa tsy nikely indrindra
ianareo mpivavaka namana ny vavaha mandrakariva ataovy ny asanareo hivavaka ho an'ity firenena ity fa mila vavaka ny firenena tsy misy matohitra an'izay vavaka ataontsika izay na iza na iza fa firenena voata Madagasikara fa tsy firenena voaozina fa dia mirapiratra no avina ary na ireo SADC na ireo communauté internationale dia afatra kely ny menazy re dia ny hoe efa tokony efa tonga ny fakatoavana efa tonga ny fakatoavana fa ianareo fotsiny tsy milobava fa raha nareo koa tsy mankatoa amin'izao efa mitongilana ny fijerinareo zany fa dia io izy io efa hita fa dia anjaranareo sisy iandrinina moa izahay iandrinina nareo zay manana andrasana aminareo nareo manana andrasana aminay na zao aminay zay andrasanareo aminay fa zay efa lasa mila manaraka anareo fa ny andrasanay aminareo dia ny fakatoavana an'ity firenena ity zany sy ny zavatra rehetra zay natao fa dia ho antsika vaoaka malagasy rehetrarehetra 50 taona lasa ny firenentsika nahazo ny fahaleovantena ny omaly tsy ho an'intsony fa ny anio mety omaly rehefa rampitso fa ny rampitso indray ho lasan'io rehefa tonga izy tsy misy tompony ny ampitso fa ny androany no amboarina ibanjinana ny ampitso fa ny lasa fa kandesina ny hoavy hobanjinina ny kehitrina atrena sotra mankasitraka ary any amin'ny tokestade manoro hitondra ny fanirinao sy vetsivetsim-ponao ihany koa ianao maranatsika n'ity resaka ity raha ny faniriko moa dia angambany mitovy amin'ny faniriny vahoaka malagasy raray akanavaka dia ny mba hitohizany zao modely ataonareo zao amin'ny faneho-kevitra malala izany hoe tsy ny radio viva amin'ny anao fitenenany fotsiny ihany engany no anozay dingany asezaka zay nataonao reto amin'ny hoe fampanazanjara ny tsiraray amin'ny fampiarana zany demokrasia zany fampiarana zany fahalalana izany ary ny tsikera zay nataontsika eto dia okare mba ataontsika toy ny vocationala ihany koa izay mamy antelony izay mangidy aloavy samy mahatsapa angamba ny tsiraray fa fitaovana daholo na itsika zanak'olombelona za fitenenana dia samy manana ny hira ka ny mpanao gazety na ianareo mpanaraton'ny viva dia everina io fa fitaovana isan'ny demokrasia zany ka io dia miantso ary manamafy la efa voalazan'ny namako teolo ihany hoe okare raha sanatr'injany mety misy teny diso mba tsy ho apetrakintsika amin'ny maha-olombelona ny mpanao gazety zay manao ny asany fa amin'ny mahafitaovana ny tsirairay dia mba ho haitsika zany ny manavaka izany zavatra izany izany hoe tiako ambara dia tsotra raha misy tsikera mety ataony Andriamatoa Fidèle Razanampiera dia tsy amin'ny maha-Fidèle Razanampiera maha-olombelona azy no hijeretsika azy fa amin'ilay fitaovana iasan'ny fampalalam-baovao mitondra zay tsikera zay ho any am-poditsofinao toraka izay ihany koa raha misy ataoko hoe fanakianana mety ataony Ramatoa Lalatina dia tsy amin'ny anabavitsika Lalatina anazy no andraisantsika zavatra zay fa mampanao gazety manao ny asany azy ka hoy amin'ny fiteny manao hoe ndraindray koa rehefa eto amin'ity onjapeo ty dia mba mety ho diso ihany koa ka dia ny antso ataoko dia hoe ny raha misy fahadisoana re dia ny teniko arina fa ny tenako azarina mankasitraka eny ary dia mankasitraka betsaka ny mahitsika Fidèle Razanampiera ya sotra betsaka to